Prince Charles. Kanefa dia fanambadiana izay tena nitondra faisana tanteraka satria dia tsy nety mihitsy zany ny hoe anome ny fony any Lady Diana ny Prince Charles nandritry ny fanambadiana zareo. Kanefa dia efa niteraka anankiroa izy zany, dia ny Prince William sy ny Prince Harry. Dia ny hafarany moa zany dia nandray fanapahan-kevitra zany Lady Diana hoe tsy afaka hiaina amin'ny zavatra ohatran'izao zany amin'ny fiainako iray manontolo satria olona lehilahy tsy tia ve no andeha hiaretako eto mandritry ny androm-piainako iray manontolo. Ary izy koa zany ny fiainan'ny Lady Diana koa zany dia efa nisy karazana blessure tamin'ny enfance satria nisaraka mbola kely izy zany no nisaraka ny ray aman-dreny, dia efa karazana ratrapo tao aminy zay zavatra zay. Nefa niditra koa izy zany tamin'ny fanambadiana dia lehilahy tsy tia azy, dia nandray fanapahan-kevitra izy zany ny amin'ny hoe tsy maintsy mijery izay asambatra aho sisy. Dia iny moa zany ny afara tamin'ny divorce zany nefa zany zavatra zany aloha amin'ny hoe famille ny mpanjaka ohatran'ireny zany dia karazana divorce zany dia zavatra tsy azo atao mihitsy zany amin'ny lalàna. Kanefa moa zany noho ny karazana fikorotanana teo amin'ny fanambadian'ny Lady Diana sy ny Prince Charles zany dia nanapa-kevitra amin'izay divorce zay. Teo zany no nampanenina tanteraka ny famille royale ny amin'ny hoe tsaratsara kambitsika zany iova fijery amin'ity resaka fanambadiana ity. Dia iny moa zany ny zavikeliny ny Prince William zany izay nanambady any Kate Middleton, zany hoe i Kate zany dia zanak'olona tsotra, zany hoe raha ohatra zany ka amin'ny mariage royal zany dia tsy tokony hoe ho tafiditra ao anatin'izay hoe mariage royal zay zany i Kate. Kanefa moa zany dia efa nilefaka zany ny famille royale hoe avelao izy ifidy an'izay vehivavy tiany, fa izay angamba no mety apatezateza kokoa zany ny fanambadiany. Dia nandeha ny fotoana dia efa niteraka moa zany izy roa i Kate sy ny Prince William zany dia efa niteraka telo. Dia niditra indray zany Prince Harry nanambady any Meghan, zavatra mbola tsy fahita ihany koa zany tao amin'ny famille royale. Ny safidin'ny Prince Harry dia vehivavy mainty hoditra, i Meghan dia vehivavy mainty hoditra actrice amerikana, ny mamany mainty hoditra ary ny papany no fotsy hoditra, zany hoe métisse zany i Meghan. Zavatra tsy azo nieritreretina zany zavatra rehetrarehetra izany raha hoe tamin'ny hoe mbola fahampanjaka taloha zany, raha mbola hoe nieritreritry ny fahampanjaka taloha dia tsy ho mariage nekena mihitsy teo amin'ny fiarahamonina zany ny mariage ny Prince Harry sy Meghan. Kanefa moa zany amin'ny andro efa mandroso, efa amin'ny andro moderna dia sarotra ho an'ny reine Elisabeth II zany ny andaha any fanambadiana io satria efa miditra ihany koa ny resaka politika sy ny resaka hoe opinion publique, ka mety ho sarotra dia sarotra ho an'ny monarchie zany ny andaha an'io fanambadiana io. Dia nekena indray zany ny fanambadian'ny Prince Harry sy Meghan. Kanefa moa
amin'ny zavatra toy ireny zany a dia efa tokony hiomana ihany koa i Meghan amin'ny zavatra rehetra izay mety hitranga satria ny fonony Prince Harry no azony fa tsy ny fonony olona manodidina azy, tsy voatery ho ny fonony manodidina azy fa nanaja fotsiny manodidina zany a ny safidin'ny Prince Harry. Kanefa moa zany ireny hitatsika reny a ny zava-nisy a dia isan'andro zany a dia tsy milamina mihitsy ny fiainan'ny mpivady indrindrandrindra moa zany Meghan fa dia tao a ny fanaratsiana, tao a ny filazana hatramin'ny fiainan'ny fianakaviany, ny zavatra rehetra mikasika ny Meghan na fanaratsiana io na fanatsarana io dia ambetin-dresaky ny mpanao gazety sy ny sisa zany dia tao amin'ny palais koa zany a palais royal dia misy ihany koa ny resaka confrontation satria sy mahazatra ihany koa ny famille royal izany hoe vehivavy mainty no hiditra ao anatin'ny monarchie zany dia betsaka ihany koa ny hoe tsy fahazakana zany ny roa tota satria Meghan koa tsy lehibe tao anatin'ny fomba ny famille royal fa amerikana izy manana ihany koa ny fomba fiainany sy ny fomba fijeriny fiainany ka zay zany a no miteraka confrontation betsaka eo ihany koa ny fifandraisana amin'ny samy zobavy eo ny fifandraisana amin'ny rafozam-bavy zany ny zavatra rehetrarehetra zany ny fifandraisana amin'ny personnel ao amin'ny palais zany ny zavatra rehetrarehetra zany no miandry amin'ny Meghan ary tokony efa hiomana izy zany amin'izay zavatra rehetra mety hitranga eo satria amin'ny maha olombelona koa ny olombelona dia matahotra n'izay atao hoe différence izay fa saingy hoe ny saina izay efa mijery lavidavitra mahay manadiady sy mahay mandinika izany no afaka anaiky an'izay différence izay ka amin'izao fotoana izao zany dia hoe tapa-kevitra zany i Prince Harry sy Meghan ny hiala zany amin'ny famille royale fa anorina ny fiainany zany aty Amérique du Nord dia aty Canada moa zany no safidiny zareo zany ny hoe hiainany dia eo ihany koa moa zany ny savitaka betsaka zany ny amin'ny hoe ny aty Canada milaza ny amin'ny hoe mipetraka aty izy dia tokony hanana ny indépendance financière ny faizahay tsy te hiatoka ny fiainana amina million an'io couple royal io dia izy roa moa zany ny teny hoe afaka miaina ary mamory vola ho an'izy mivady ho an'izy telo mianaka kely eo zany iry zareo ka izany zavatra rehetrarehetra izany zany dia etiko fotsiny zany itenenana ny amin'ny hoe moa ve mivady amboarina sy ny hoe mivady misafidina aiza amin'izay zany no hitondra vokatsoa mitondra fahasambarana anko dia tsy miakina amin'ny hoe vady amboarina na ny vady misafidina io zavatra io fa miakina amin'ny couple miakina amin'ilay mpivady nanorina tokantrano miakina amin'ny fananany fitokisantena ny fananany ny fakasitrahan'ny tenany ary ny finoany fa afaka manao zavatra ao anatin'ny fifankatiavana izy roa tota ary dia afaka andeha amin'ny lavidavitra kokoa izay angamba no azoko lazaina ny amin'ny hoe resaka vady amboarina ve sa ny vady misafidina io dia izy roa ihany no mahalala ny safidy izay nataony ary tokony kosa
afantatra ihany koa hoe inona ny karazana zany hoe obstacle izay mety hitranga raha ohatra ka miala tao anatin'izay hoe karazana hoe zavatra efa tradition amin'ny fianakaviana iray dia efa tokony miomana ny hoe inona zany no mety hiandry ahy amin'izay zavatra zay. Ny fanontaniana izay mipetraka dia zakanao ve ho zakanao ve ny conséquencen'izay hoe fialana tao anatin'ny tradition familiale zay. Dia isika rehetra no afaka mamaly an'izay. Ianao izay mijery ahy eto dia afaka mamaly an'izay fanontaniana izay. Ho anao moa zany izay mety hoe tratrin'izay karazana hoe zavatra mampalahelo hoe tsy tafiditra ianao zany tamin'ny fianakaviana iray noho ny hoe resaka fomba tsy mitovy, saranga tsy mitovy dia aza tao horatrapo amin'ny fiainanao izany zavatra zany, fa tsy ianao akory ny ratsy. Izay dia atao foana ao anatin'ny eritreritra, fa ianao zany tsy tao anatin'ilay safidy n'ilay fianakaviana. Ary ho anao koa lehilahy ohatra izay hoe nandray ny safidy ny amin'ny hoe hifidy ny olona ho tianao, dia efa tokony hiomana koa ianao ny amin'ny hoe inona no mety ho conséquencen'izay amin'ny fiainanao. Na nifidy ianao hoe anaraka an'izay tenin'ny fianakaviana, dia ianao ihany koa no efa tokony ihany koa zany afantatra ny conséquencen'ny safidy izay niraisinao. Dia toy izay sy toy izay indray tompoko lahy sy tompoko vavy no azo natolotra anao anio. Manaova abonnement amin'izany forêt santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao. Bye bye.